dehibe ampanonana lizy reo mpikamana tamin'ny congrès indrindreza mihitsy tamin'izany fotoana zany de tsy navita lanao démonstration mihitsy hoe ohatrinna marina ny volany soratra mitety-bolam-panjakana mikasika le vitany soalala 100 millions de dollars 200 millions de dollars tsy fantatra tsony zany lizy tsy isy mazava lizy rindriatina ka zao le hoe raha ho atao zao palais de congrès ho atao zao hôtel flottant ho atao zo ana izy le vola satria zany tokony ho hita ao anatin'ny teta-bolam-panjakana koa zany raha ny tena fandehany rindriatina iny ary dia tonga sondreo anatin'izao tompy-maso maraina izao afahanao mahazo nireo angoango vaovao ny farafarany taony any taom-baovao ihany koa ary indrindra moa ny omaly manasanao tsy saraka aminay ary eno hatramin'ny farany raha ny ango-baovao mikasika an'ireo olona niditra hopitaly sy ny olona nodimandry tao anatin'izay farany taona izay satria savorovorikila-tona ny zavatra tahaka an'ireny fifalinana noho ny andrasana azy kanefa dia nisy any koa ireo 720 izay niditra hopitaly tamin'ny asera raha toka natao ny fanadidina ary nandritra ny talata araiky amin'ny 30 desambra 2024 ka hatramin'ny maraina ny alakamisy moa izany tatitra izany raha toa kosa ka olona 4 no namony ainy tamin'izy ireo miteraka resabe ihany koa ny amin'ny hoe mety ho fiakarana na tsy fiakarana ny pétrole izany na ny solika ihany koa eny amin'ireny tambazotra fizarana solika ireny araka ny tolokevitry ny tahirom-bola iraisam-pirenena FMI dia napetraka manomboka amin'ity taona 2024 ity ny rafitra ho amin'ny fanitsiana ny vidin'entana eny amin'ny pompe lasantsy ary ferana €100 ny fiakaran'ny lasantsy raha toka tsy malalavitra ny Afrika indray isika hovaintsika kely ny pejy ao anatin'izany dia nanomboka omaly dia tsy misy fiza ny teratany afrikana miditra ao Ghana izany dia ho fampiarana ity firenena ity ny tolokevitry ny ZLECAf na faritra malalaka aty Afrika momba ny varotra sy fifanakalozana firenena fahadimy Ghana no mampiatra azy ity taoriana ny Seychelles sy Gambie Benin ary Rwanda zany hoe rehefa ao Ghana ianao na amin'ireo firenena voalaza ireo dia tsy mila visa intsony fa tonga dia avy hatrany dia mividy dia lasy zao ary amaranantsika ny titopo-maso maraina ity dia entitra ny sy natakapeo ny filoham-pirenena Udura Xiomara Castro tamin'ny ray novambra teo raha tsy miova amin'ny heviny androka ireo mpifindra i Donald Trump ao anatin'ny fametrahana ny fomba ofisialy zany filoham-pirenena azy ireo raha ny tena manina dia mandrahona anakatona ny tovy miaramila amerikanina ao amin'ny tany ity filoham-pirenena ity satria dia boton'ny amerikanina ihany koa zany toerana izany dia mandrahona izy ny amin'ny hoe akatona ty filoham-pirenena ity moa no nilazan'izay hoe akatona izany ny tovy miaramila zay any toerana any raha toka tsy mandray fanapa-kevitra ny filoham-pirenena Donald Trump eny dia menina ny fiarabana ho antsika rehetra ao anatin'izao moa zany mamenina indro manana ny antitra dia mamenina ny araba ho antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy efa reo fa mandandama ny tokony ho resahana ihany koa mitady ny loha-hevitra tokony ho ambara ihany koa ao ambadika ao dia ahoana andre ty na milamina tsaratsika ao anatin'ity 3 janoary ty raha ny lafiny ara-politika moa no resahana dia maro ary na maivay mihitsy omaly ny afatra vao amin'ny nanomboka tamin'ny desambra 2024 teo ny afatra avy any amin'ireo filohan'ny atao hoe finoana zany eo amin'ny lafin'ny finoany ny ara-pivavahana eto Madagasikara zay tena nahintsy amin'ny resaka fitondrana ny teny zany zay namaivay zany tahaka ny vaiakandrina atao hoe sady marary mamenatra ihany izy io any zay tompony andraikitra sahaza aloha zany zay tsy teny anaran'olona satria sady marary mamenatra maromaro no resahana ao anatin'izay rehetra izay fa io ihany koa namana bruto natao ihany koa teo ny fampidirana namana bruto mikasika an'ireo teny marary rehetrarehetra eo ianao ilaza azy izay mety mipetraka any amin'ireo mpitondra isan-tsokajiny zanajana zany efa ampiaverina ihany ny araba aloha atsika rehetra ny veriny rehetrarehetra arak'izany dia manatitra ny araba efa nataony namana namakilay ny fandarana tamin'ity androany ity efa andro fahatelo amin'ny volana janoary taona 2024 ty andro anio ity mirary soatrany
ary makasitraka foana amin'ny fiarahana amin'ity onjam-peo ity. Onjam-peo zay miezaka mandrakariva moa zany amin'ny fiarahana aminao mba hoe ifanabe etontsika ny fandaran'ity moa zany dia mahakasika kokoa lafin'ny politika fa io politika io mahasana zavatra maro zany io politika ara-toekarena, politika ara-tsosialy, politika ara-kultoraly, politika ara-mifanantanjahantena dia bangona tokana amin'ny politika dia ny ampandrosan'izy ireo zany makany amin'ny tsaratsara kokoa mba ho amin'ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Zay zany nisany tena imasotsika ato anatin'ny fandaran'ity. Betsaka ny zavatra mandeha, betsaka ny zavatra eno, betsaka ny mampisy ady hevitra aty amin'ny fiandohan'ny taona. Dia izy io zany sarotra moa tsy resahana an'ilay fa tato anatin'ny ataontsika hoe tao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra, tao anatin'ny ataontsika hoe anatin'ny zotra-pifidianana. Satria mbola ao anatin'izany zao ao anao ampiandrasana androvoka-pifidianana mahakasika ny raharaha-pirenena hatramin'ny ankapobeny. Ny olo-pirenena dia miteny tokony mba miteny reo ray aman-dreny am-panahy, tsy eny dia miteny izy. Nanao fanambarany izy dia tsy mahazaka indray zany ny sasany manoloana an'ilay izy. Hoe tena nareo raha mipetrahany amin'ny resaka finoanareo ty laïque ty fa ty tsisy idirana zampifangaroana rangany raharaha-pirenena sy ny raharaha-pinoana. Dia tsy fantatro aloha hoe vaovao ve ilay izy sa tsy vaovao. Raha mijery fotsiny inge ny tantaram-pirenena raha ny tantaran'ity firenena ity tsy afaka nisaraka mihitsy zany mitandindon'izany io anaty rovo io ina hoe dia eritreritra hoe ao anaty rova dia mifiangonana sy ny lapa dia ao anatin'io faritra raha io zany fa tandindony hoe itsika no mieritreritra an'izany hoe tamin'ny lalam-panorenana ny vaina tamin'ny frantsay nakanakana tahaka dia misy fisarahana ny lafiny ara-pinoana sy ny fivavahana fa ny tantara ny firenetsika tena mila jerena dia mila alalinina dia mila fatarina fa tsy ny fakaiza mihitsy fa tena inona reny filazan'izany ny ara-dalana mba tsy lazana fa ny sakambana raha oharina ihany koa ny kolotsaina tena malagasy rehefa manao kabary re danina man dia tsy lavitra n'izany mialoha-pitenenana daholo ary nyzany resaka momba ny lafiny hoe n'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra dia mandeha ny fialan-tsiny etsetra fa io zany le hoe izy moa rehefa hoe makasikasika ny zorondambany hafa dia lasa ohatra ny anaovana ato farimbana mihitsy na reo le tsy mpiteny nefa manana ny raikitra ambony eto amin'ity firenena ity dia tonga dia milaza n'izao toko sy andininy rehetrarehetra zao dia izay mampatsiahy fotsiny hoe ny tantaran'ity firenena ity tsy makalavitra ingery dani fa raha ny hoe efa voasoratra raha amin'ny tena any dia misy pasteur Daniel Rajakoba, pasteur Andriamanjato Risara, io ary mbola misy pasteur Edouard Tsaramy amin'izao fotoan'izao mbola misehatra maro tena raha ny naniram-pirenetsika raha sy ny ataontsika hoe ny sainam-pirenetsika reo mahakasika eny mbola pasteur ihany koa no voarakitra mamadika izany rehetrarehetra zany reny tolona na ny teto toerana na eran'izao tontolo izao da tsy Afrika Atsimo zany Desmond Tutu zany inge zany mpitondra fivavahana inge zany anga zany tsitsy fitenenana mihitsy tamin'ny raha mavaivay tao anatin'ny resaka hoe tolon'ny apartheid io tao any Afrika Atsimo fa zany Martin Luther King zany angalala zay nga misy mieritreritra zany hoe mpivaroboanjo zany sa mpivarotra sa panery zany sa hoe panina taoko zany olony finoana zany dia nijoro zany raha ny tantara teto Madagasikara tao aorian'ireny rara 7 reny nijoro ny olom-bohositra tao anatin'ireny etsiky ny mpitondra fivavahana tsy zava-baovao zany mbola nisy an'ny pasteur Ramin Paul mbola misy konga mbola misehatra be mihitsy miara-dia amin'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao misy pasteur ihany koa ka hoe rehefa eo le manahirana be hoe rehefa maninona le izy dia lasa ohatran'ny hoe omboy rehefa inona le izy dia hoe dero alleluia tsy haiko hosana ao anatin'le fandehan'ny raharaha zany ry danika eo tika moa zany tao anatin'le fiarahana tao anatin'izay fotoana vitsivitsy faran'izay hoe eo amin'ny lafin'ny politika dia mila akelezina fo le fo amin'le hoe mampiodina sy mampiaina ny vatany olombelona eo fa le hoe manao politika amin'ny fo zany io zany mila kelikelezina eo satria manahirana be rehefa ny fo zany no mandeha dia tena tsy mampatsiaro an'le pitikely mba mataty amin'ny tena na aty amin'ireo vahoaka ireo dia marina ny teny madama teo hoe
orinasa no tokony atsangana fa tsy torapotsina ohatrany za aloha tena tsy pakasitaka andrena le reto fa zareo moa zany mitondra aloha dia tsy hitako izay atao fa tsy ho lava resaka fa mba teny atsipo amin'ny manam-panany azy engany mba hotobany amin'ny tonga izay tenena zay totra tompoko ndao ary neny tompoko zay moa le fandraisantsika tamin'ny vakomaly tamin'ny maly hoe raha misy ange satria etsakila anao nisy atotanisana avaka ny fotoanam-panjakana hoe efatra isanjato efatra faingy dia ao anatin'ny taona vitsivitsy iakarahatrany amin'ny valo isanjato ny arikarena fobe iakatra ange zany inona moa no mampiakatra ny arikarena ary itoko iry ndreatiana syrdani misy asany zany ny asa dia tokony mba misy tambiny ao anatin'le izy ahoana ny karan'ny arikarena raha ohatra ka tsisy ny asa dia mba lozika be ao anatin' zany mba misy tamberina zegny le hoe raha ohatra ka tena mitombina fa tsy feky zany reny le atotanisa mandeha reny dia tokony rarina sy tsy ny loatra ary legitima be raha ohatra ka mba mivaly any anatin'le hoe mba misy pitiny kely tenen'le rangaty eo le raha aman-dreny teo azafady ao anatin'le fisondrotan-karama mba hitsinjovana sy mba ahafahana miatrika an'le sondrom-piti-piainana zany fa ny mifanoatra amin'izay le zavatra mitranga dia tsy akilany nefany mandeha reo tetikasa ty aiza ary zany ny vola hoentimananareo palais de congrès centre de conférence internationale tsy moa le palais de congrès ihany venanao teo le centre de conférence io fa hoe adiny tapoka le anarany teo fitenenana an'le izy centre de conférence internationale mantsina efa misy vity eo no manina ary saky tokony apetranona ny fivorina tamin'ny 2009 le sisi vato fa hoe mbola anao hafa miohatra amin'io ve areny amin'io commune io daholo ny atao le izy randreaty eo amin'le commune any vato sa liny moa le commune anankiray mifanila amin'eo le Mbatolampy tsy mahafotsy le anankiray mifanila amin'eo de zany ahoana ny vola sa misy antoka andray any ambadika any hoe ao mba ataovy ty foto zany nako mitrangana firana vizity any Afrika ny sinoa tena anao an'le foto-drafitrasa dia misy tambany any ambadika any tsy fantatro mety misy soalala bisy ndray ve soalala mas hitanao le hoe soalala no mamevy Tananarivo mas Coliseum mihitsy de soalala atao ihany ny sekoly tsy zarizary ny foto-drafitrasa avy atao ihany de fa ahoana ary raha ny vy nivoaka vao soalala ngesy nitratrahany sinoa tamin'izany fotoana de be dehibe ampanonana l'izy reo mpikamana tamin'ny congrès nteteza mihitsy tamin'izany fotoana zany de tsy navita lanao démonstration mihitsy hoe ohatrinona marina ny volan'ny soratra ny teti-bola mpanjakana mikasika le vitany soalala 100 millions de dollars 200 millions de dollars tsy fantatra tsony zany l'izy tsy mazava l'izy rindriatiana ka zao le hoe raha ho atao zao palais de congrès ho atao zao hôtel flottant ho atao zao aiza le vola satria zany tokony ho hita ao anatin'ny teti-bola mpanjakana koa zany raha ny tena fandehany rindriatiana ao anatin'ny resaka PGE ohatra ny tsisy resaka anao azany foto-drafitrasa ho amin'izany zany rehefa ao anatin'ity ampetranona ny fivoriana tsiro ty satria za resy lahatra fa ny hôtel misy atreto nge afaka ampiatranona zany fivoriana zany misy hôtel 5 étoiles firy eto tokony efa misy an'izany eto dia afaka mampetranona andreny ary ny mpandray anjara amina fionambe ohatrandreny tsy afaka apetraka amina hotely anankiray hoe ny filoham-panjakana na chef délégation andray anjara amina hoe sommet ohatrandreny tsy afaka apetraka amina toerana anankiray pour raison de sécurité fa tsy maintsy amina toerana samihafa dia afa misy hotely vitsivitsy ihany eto 5 étoiles 4 étoiles mahafeno ny fepetra ho amin'izany raha ohatra le zay le izy rindriatena fa zay moa le hoe tsika zany zao tena miezaka mafy mihitsy ny fitotrany zao anafina ny fahantrana ahafenina ny fantadidinao le tamin'le fotoanaro tsy hoe mananina an'le olona teny an-tanàna ery amin'ny faritra Kazomanga sy ny Tsaramasay fa le trano tonga de voaloko tolo le barika vy le trano vy maintso mena inona tena voaloko nisy famezana loko mihitsy hoe lokoloko daholo fa andalo ety filohan'ny BAD ny Banque africaine pour le développement de ay zany izy satria ainao ihany le vadiny tsika zany io raha nafina fahantrano io tena tsy laitra mihitsy tsika ao anatin'io tsy aloha ve le izy asio dia mba raha mahita eo dia raha ihany angelizy repito hoe savelako antratsonareo eno ka zengy le hoe tsy lozany aniny miakotokananakeo kilika ho azy eo ka zay le fandeha an-javatako daloha raisina ndray nyatso manaraka rehefa misy vonona izy kely sisa de vonona izy mbola memako manao an-dakozia misy omesoanareo dia voarayana isoma tsara ny amin'ny hoe arabaina natratra ny taona arabaina natratra ny taona natratra sa tratra ny taona ny akosa ny atodiny tonga aloha tsy de zay ao miaraba tompoko tapaka izy tapaka zavatra kizeny tena hoe le tanao le misy an'le filarana be tontolonandro hatrany amin'ny firy maraina miray maraina miro maraina eny amin'le toerany reny avao tsy mahazo daloha raisiny ianao miaraba tompoko allo manao any miaraba tompoko salama baina natratra taona vaovao 2024 hoe de mirary soanao koa raha ngamba ho taom-pambiaza nyty taona ty ho atsika ninakafo zay nangatahana amin'Andriamanitra ny
mieno atsika eto tena tombona daholo ny analizy ataonareo ranga ny zavatra mampalahelo fotsiny a dia taoriana n'ireny ny ankehitriny tsy mety mihitsy fanonganam-panjakana nisy teto e fa ny zava-nisy teto dia hoe fanonganam-panjakana fa tsy hoe fanoherana ny tsy mety fotsiny fa taoriana an'izay dia tsy maintsy reny nitsoka daholo mpandraraha rehetrarehetra teto zao le malagasy ijereo nge le izy mamboly voky tsy mamboly voky ry zareo mpamboly voky tsy mamboly voky moa le milahatra mienan'le mitady tamiko kely mangataka an'le rery iny mamboly voky tsy mamboly voky zany verangany any fiainany tsy malagasy reny olo reny tokony ho tonga saina fa reny le olona mamboly voky sy mamboly voky izany natao hoe fiainana taray aman-dreny reny tokony ampianarina hiary mampalahelo tsy mety mba tokony isainy reny olona mamboly voky tsy mamboly voky reny mangataka tokony miady izy andao aniry an'ity fitondram-panjakana ity amorona asa fa tsy andeha tatampoka mamboly voky tsy amboly voky zany zirangany miany fiainan'ity toe-tsaina malagasy tsy fotrany fiaram-boly zany ataon'le tontolo mampalahelo tokony izy ko moa zany ny vao d'étude any koa ngamba mety tsy mahafantatra an'izany tokony atao sy ny tsy tokony atao e mampalahelo zany miala tsiny fa ohatrany hoe mahitsy be fa tsy dia mahamainty miolakola tamboana dia ray aman-dreny fa dia makahery atsika sotanareo toy angafa mahafinaritra ny fandarana eny ary andao ary ia manaraka doka vitsivitsy indray tsika dia miverina manohy a ny fiarahana orin'izay isan'andro misy loto vavafona vovotsavony vaolina vaolana madefona rehefa vovotsavony vovon-tsavony vaolina manome ireo anao mivoaka omby amin'ny 7 ora maraina dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 tebokavalo. Oh, happy day! ECS opens the door for you for best future. Manokatra varavaranao ECS ho an'ny hoavy tsara indrindra. aza variny ianao vevasarotra ny fiainana midiry eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mianara teny vahiny frantsay anglisy ao amin'ny siastana jereo no video ao amin'ny page facebook ny siastana ahitany reo mpianatra mijoro vavolombelona momba ny fampianarana ao amin'ny cs reo ary no vokatra e sofina rano ianao raha mahita tsara noho ireo fidirana isam-bolana toerana ao amin'ny siastana eo am-bo mahitsy eo amin'ny sarymasina 200 metre menavaratra manaraka ny larokady diarivo faharoa isiastana eo namontana eo amin'ny rond-point coco miala mianavaratra kely eo ampitany auto école joassan fanazavana fanampiny mandefa safatra miafina ao amin'ny siastana na azonao ataony miantsony 034 36 110 99 ICS. You wash my sins away. Fatigué de passer des heures en cuisine pour impressionner vos invités sans stresser? Ne cherchez plus. Découvrez Aruba, la solution magique pour des repas délicieux, rapides et sans effort. Avec Aruba, tout est déjà fait pour vous. Des ingrédients frais, des saveurs qui réveilleront vos papilles. Il ne vous reste plus qu'à mélanger et savourer. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, Aruba transforme chaque repas en un vrai festin. Antenne TV bipolaire Madagascar. Tianao ve ny ahazo ireo chaîne malagasy maro sy mazava? Ny antenne TV bipolaire tena izy ampiasaina. Ilay antenne vita malagasy voalohany manana ny kalitao azo antoka. Misy sazany toerana samihafa, mampiakatra ambony ny signal décodeur TNT, manatona ny tena teknicien fa aza sodoka ny ambanimaso mba tsy haverin'ny volanao. Toeram-pivarotana azo antoka, antenne TV bipolaire be masoandro Itos, arrêt bus docteur na gendarme, antenne TV bipolaire 67 hectares, Andotapenaka, apitan'ny mpanao fatapera, vidiny 7,3 ariary, téléphone 033 75 209 76 034 20 777 34, Facebook
antenne TV bipolaire mora vidy mateza azo antoka tombony ho anao no mampiasa vrai marque. Des PC d'occasion certifiés, fiables et à prix réduit, c'est sur ketchka.com. Manomboka izao dia misokatra eo anareo mpanjifa rehetra 420 no 420 ny point de récupération na ny point releniketrika.com eny amin'ny immeuble sonirana vindivarotra. Vidéo anatrany kala www.ketrika.com ireo entana safidinao ary alaivo amin'ny fotoana rehetra izay mampety anao zany na firy na firy. Ketrika.com, authentique, moins cher et disponible de suite. Top Radio FM roamzato.valo. web.topradio.mg. Top Radio, téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Betsaka ny fanokevitra efa nandeha teo raisina aloha tiantsy manaraka ity dia toizantsika eo aveo miaraba re. Misaotra betsaka nandray indray mandeha satria tsy ampy le fotoana momba an'le hoe arena kibony tany zao indray voasoratra anatin'ny baiboly hoe ny hafa firenena hozy ioty ny arenanareo fa nareo ikazapotsiny manaiky an'le boky teny fiainana zokilahy isany. Tena maro ny aza miodikodina tsontsika fa ao ny vahaolana izany hoe hitanareo ezatika trandrana lisy fa manao parky tamin'ny zavatra ve leo aniza moa le arena tsy an'le pahary dia le zavatra misy condition mipetraky ny pahary dia tiako tenena zany hoe le zavatra zarena zao eniko maly tamin'ny namako any Ambatondrazaka tsisy orana inona nataon'ny olona ataon'ny olona daholo ohatran'le marary zany dia rehefa le marary be dia tsy hitatsony atsona daholo mpanandro atsona fa atsona atao daholo ny rehetrarehetra fa tsisy orana. Hitanareo misy zavatra zany tsy vita ny saitsika dia rehefa mbola tsy manaiky an'izay tsika hoe misy fetra ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika fa adinoantsika le nametraka an'le tany teto namorona ny tany dia tsy voavahantsika io lasa mpaminany ho azy zany raha vao manaiky ny boky teny tenany satria efa voasoratra daholo le izy fa miankina amintsika eny ho ampiaritsika ve sa tsy ampiaritsika dia misy mpitondra vana miteny fa manino mampalahelo tsika manao tsy hoe manana fa miavevitsika tsika fa tsika ve mieritreritra hoe tokony ho sambatra ve raha mitoetra tsika sy ny fa tsika ve endy tsika ve atao hoe ray sy zanaka zany dia tsika ve manoray ray mandiso hevitra tsika ve le hoe ringana ny olona no tsy fisiny ny fahalalana lahika le firenena izao raha manana ny fotoana ny daholo ny boky teny fiainana dia edimo any tsy fahamarinana raha tiatsika hisandratra amin'ny firenena rehefa matsapa tsy fahamarinana dia edivana le tsy fahamarinana roviana indray vao edivana fa izao ajao ny mpitondra misy teny zany tsy zakan'ny olona fefa io aloha ny mpitondra eo ary neken'ny pahary io matotonga eo ohatrany tamin'ny joba ho le ratsy ingeny nanao tamin'ny joba boka maty ny zanany fa ny pahary ny teny hoe ny ainy kosa tsy azonao asorona fa raha ny sitrapon'le ratsy dia mivonoana tamin'ny joba zany hoe tia pahery antsika hoe ny tompo sy mpanjakany mpanjaka dia le tsy hita maso le namorona ny tany aman-danitra dia io zany ohatrany hoe zaza madititsika dia avelany hokapohan'le nofa aloha fa rehefa miverina aminy dia ohatran'le zaza maditra ny hitana hoe ny firenena moa zany ny firenena anankiray dia miorina amina akoatran'le hoe fifanarahana resam-pirenena dia misy fototra ao dia lalam-panorenana zany. Iny lalam-panorenana iny zany dia tsy hanavahana iny na mino anao na tsy mino anao na kristianina anao na bouddhiste anao na ataontsika conservateur anao na tsy haiko traditionnaliste anao tiany constitution ao anatin'ny constitution dia efa mametraka an'ireo rafitra maro samy mba hahafahana mametraka ho arifanina iarovana ny tsirefeso mandidy mba tsy sinitsiny aroa dia le constitution tsy hoe mandrakizay koa fa ny constitution dia mety arakaraka ny fivoarany mety mitantara ato anatiny mety ny zava-misy eo amin'ny lafiny sehatra resam-pirenena mety mahatonga le mety hoe kitihana ny andininy eny mety hanovana mihitsy an'izany constitution zany mba hifanaraka ary ny zavatra misy eto amintsika mantsy dia zao mba hoe
tsika zany zao hoe laïcité de l'état fa tena raha mijery sy mamakafaka sy ny tantaran'ity firenena ity de tsy ny fanalavitra mihitsy ny finoana sy ny fitantanana ny firenena de teo tandindon'izany mbola araky nabarantsika tyo zavatra mitranga ao anaty rovo io e azay zany le zavatra anankiray na eny avoloha regny mba manana chapelle ko tsy haiko aloha ny any amin'ny palais Élysée raha misy efitra hoe misy fiangonana kely natao hivavahana fa ho avoloha de misy chapelle natao hivavahana ihany mihitsy ko ao anatin'le izy raha zany zavatra andresana nge de tsy tokony hoe orisana na ho ampatsahivana fa efa lalatsaina ary tokony iainana isan'andro zany fahamarinana sy ny resaka fanarahan-dalàna zany fa maninona ny tonga am'izao eo zany le zavatra resana de mba paroviana no iaretana zao ndao aloha raisiny ianao miarava tavoko manao ane elaela izy zany eny tompoko mafa miraro so anaty mahafinaritrnareo tiako ambara de momba amin'ny misy David kely ny Jerusalema eny miaro fanjakany ianao e amody entinao amin'ny resaka fivavahana izy na le fivavahana ataonao aza maty de mitompo tsy miady hevitra amin'iny a fa niresaka tiako lazera de eto amin'le fanjakana ihany tena totoafo no fanendehan'le côte feko fanjakana am'izao amin'ny fanendehana amin'ny mpitondra fivavahana ka io vavaka somisiry io de atao fa de namorona zao rehetra zao mihitsy no fanandrana aminareo am'izao fotoa zao aprovo zany de tsy hoe mananona fa iorana so milazaky io le misy dikany io ary manjaky eto amin'ny tasao fanjakana ho any tsy fahamarinana sy ny tsy misy zany tsy tetso zany faezay satria reo misy zavatra mba hoe manisy aketo fanjakana rehetra zany de atsangany avy atrany aza sany sy ny vasy ny hery sy ny tanjaka sy ho fahefana eo ampelatany ary de tena manersy amin'ny marefo sy maneny ka zay nanao ako hoe le pahary misy rehefa ilanareo azy am'izao fa tsy ho vahoaka malagasy ka samy miandry atsika samy miandry atikon'iny fa ny azonay atao ny azonay atao aloha de mivavaka am'izao mivavaka ho anareo zay ary tena mivavaka ho anareo zay ary mivavaka ho amin'ny firenena zay fa miandry sotra betsaka ie zay mihitsy le izy fa le miandry koa tsy hoe mikorazy libra fotsiny a fa mila mandray andraikitsy ary ny andraikitsy zany mila fahasahina ao anatin'le izy resana be deabe koa moa zany mikasika an'le hoe tokony famoronana asa ny famoronana asa de ny tsy miakana ny tena manao an'io ary ny famoronana karena koa de ny tsy miakana tena ny tsy miakana io nefa dia le andeha aty amin'ny privé zany zany rehetrarehetra zany de misy zavatra maromaro tsy maintsy feno fepetra zany de io le hoe amin'ny lafiny anankiray politika moa tena resahana le hoe diovina fitokotany faty amin'ny ekonomia koa de zany hoe manahoana ny fiarovana ny fampiasam-bola ny resaka ahoana ny tontolo ny fampiasam-bola ny climat des affaires manahoana ny resaka hetra ny resaka angovo ao anatin'le betsaka efa ela ihany nanolonana hoe misy tany amina hektara maromaro menan'ny Mauritiana tsy Moramanga mba ahafahany manorina orinasa sy ny sisa taorin'le fitsidiana ofisialy tamin'ny taona 2024 tamin'ny volana marsa tamin'izay fotoana zay tany Maurice de aty amin'ny volana janoary taona 2024 sika 10 taona eny taona lasa teorina zany a dia tsy rehefa misy Mauritiana manangana orinasa any amin'le toerana inona mety mahatonga an'le fisalasalana nateraky tao anatin'izay fotoana zany ametrahana fanontaniana daholo ka raha ampiatrahany fivorian'ny CEO itsika amin'ity taona ity amin'ity fiandohan'ity taona ity dia ahoana indray no avin'izany rehetrarehetra zany mipetraka zany fanontaniana zany zao mila valiny mihitsy zany eo anatin'le izy hoe tsy matoky ny olona fa maninona ny olona manao tadiditra tsara ny fitondrana teo aloha manao le road show mandeha amin'ny filohan'ny republika de mitondra délégation nampandraraha de atosony de nandeha tonga ny olona rehefa avy any amatsy vola de resaka reny zone France siny ty fitondrany ty mba niezaka nanao an'izany ihany koa tany fiandohandohan'ny fitantanana tany amin'ny taona 20 de anisan'ny reny fanasiny tonga teto ny MEDEF zareo mpandraraha frantsay de nisy karazana sony le hoe tsy hoe fifanaraha-paramasa zany fa intention zay natao de tsy amin'ny MAE sy ny etsotra zany fa firy-taona teorina ohatrany tsisy toy an'le izy nizay ny andro zareo nefa nisy hoe mpifamatotra ara-tantara amintsika ry zareo frantsay de aveo moa zany de hoe nisy mpiasa tany manam-pahaizana be ny asa tamin'ireny hoe général électrique sy ny tanisana daholo eo anatin'le izy de hoe io ampidirina tsy amin'ny ministère tsy ministère roa fa tena mitondra traikefa zany sy ny sisa fa ny vomaigna ny totongana ilay
oronasa nampidirana izy ireo de raha ohatra ary ka manao fampatsahivana manome interpellé ny mpitondra fivavahana am'izao fotoana zao hoe finy ty efa tsy azo ekena tsony zao zavatra izao fa talohan'ny ongy de ny mpiray dia tao mba tsy lazaina fa mpiray petsapetsa tao isan'ny voalohany dohan'ny mpisorona tam'izany raha mato Kristina Razana Mahasoa no niteny ampabe maso no retany rendanitra fa tsy izao no ny fanarahana tany amin'izany fotoana zany sa ve zay no ohatrany teny voalazany mitsy ny vendrambendrana mola izy randriatina tamin'ireny fotoana reny dia ohatrany mbola misy manampitsofina ihany, misy manangatezitra ihany, misy manangana sy rehetrarehetra mihitsy na ny parapolitika, na ny mpitondra fivavahana na autorité morale, na ny autorité religieuse, na ny any amin'ny fiarahamonina tsy miteny manoloana le zavatra misy de ohatra manangatezitra ndray sasany zany malo tena raha mba nakarikula kely fotsiny ranga reo manana fahefana napiny raha amina fahefandreo hoe fa maninona tokoa ny olona rehetra raha ohatra ka hoarina amin'le hoe tena hoe maneno saoana moa filazany izy tena efa maneno saoana de tena ohatrany mba tokony tsy zao tsony fa angamba ny mitolozikalizy farafaratsiny na de tsaratsara velatsy ary hoe avy ary tompokoa tonga avaty de andao iresaka autour d'une table hinna marina zava-misy fa nitokatrano tsy ahaka fa itsika de ampiatrana zao some sy etseretsetra zao andao iresaka zany ke mety fanao mety tonga am'izany ao na de mba ho fiatsarambela tsy fotsiny ary fa tretonga tsisy fiatsika am'izany ny atina fa tonga de le hoe omboy taloha resina ny ary manaraka miraba tompo salama tompo miraba tompo radio de miraba rehetrarehetra traty ny taona de torako izany koa amin'ny mpiainy rehetra miaraba mba tia hizara kely no fahavaratra zay ny tezatetra tsy aritra tiako mba ho zaraina ho antsika rehetra fa na nofia hoe lasaka tsara ho ny orana de lasa maintso daholo ny varitra eny atambary rehetrarehetra de mba misy fanantenana de gasy am'izao voalohany taona izao zay ihany misaotra azoko atsaina mihitsy koa ny ambadiky ny zavatra resanao tanao ny retina raha ohatra zany ataontsika hoe 20 metatra na 10 metatra na 12 metatra ny sakan'le lalana le tanaovana ramble am'le totorana zany izy io mamakivaky loasa voakasika zany tanimbary sy ny tanimboly de iny zany hoe satria sina lalana migodana fa vao mirotsaka ny orana de nihitatra ny vealaran'le tambary totitra Telo zany de le olona zany le tatsa zany tototry le ranontany zany nakorisan'le ranon'orana le ramble ranontany de nakarian'ny tototra ny tanimbary de le tatsa zany le manamboly le ambiny kely tsy voatototra naovana le lalana mba nieritreritry mba hitazana an'le voly hoe fa maitso mavana de efa mba mandeha tsara zany efa maniry tsara le zanabary ny hitatra ny ziny tsy hita ndray le izy androany zany nahita lizy teo de raha pitso ntsahatra ny orana de tsy hita azoko atsaina mihitsy le fahakiviana ile olona amin'io le tatsa de mbola tsy nisitraka tambiny tanao zany le mba hoe misy tambiny le fahatotorana satria ny ilaina pour utilité publique le zany daholo ingely zavatra mitranga raisina aloha ianao miaraba to mahereza toko miaraba ny top radio na tratran'ny taona 20 sy 4 arivo manahoana de miaraba mipiasa rehetra ao koa miresaka ianao momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara mirevenike fa vakininy any ivelany fotsiny nisy la raha nyvoasy teto nisy la raha ny eo ambato vy avady ny ngera angaty le vola raisin'ny autorité any toerana sy ny fanjakana matahotra an'ireny ny fampiasa volako eto amintsika amanaina be ny tondrana firenena manaraka an'izany mihaino kabarin'ny filoha tena tsy hitako mihitsy ny hoe aiza ho aiza eo zany mesure mba raisina amin'ity social ty nefany ny inflation 10% le nitiafana be tao amin'ny assemblée de ahoana zany momba le vahoaka izay no amaliko an'le davida kely hoe tena tompona ndraikitra zato isan-jato kosa raha le mpitondra azakinina amin'izany ny vahoaka mba eritrereto hoe andray somenao zao ohatrany hoe ansadeka inona zany mba lahady mba hoentin'ny filoam-pirenenao na nataony tamin'ny soprite ary mampitsoka mpampiasa vola ihany eny
iny soprety iny angeny amin'ny tenin'ny Sadek amin'ny pays membre ny Sadek manao libre échange iny ny tantsany tena akaiky ny soprety iny takina volandray izy atamin'ny 2002 janvier dia mba ety dia tsatona le izy dia tsy ampiasa vola mpampiasa vola reny nefa ny velona ny tatsa tamin'ny andro soprety eritrereto hoe manao karazana industriel zany manodina vokatra izy no ny dingy eny niaraka tamin'ny soprety tamin'ireny dia aiza zany zao mahazo atsika ohatra hoe alainy daholo zay zavatra ataon'ny mpampiasa vola ny tokony ho izy zany mihitsy mbola afaka mety manohy ihany ianao fa zany ely satria araka ny efa niresantsika teo fa naninona ary ny olona niemitra na hoe tsy niemitra fa mbola salasala na mbola nangatakandro dia hoe aisako izay mangatakandro zao tsy hoary zao ny miretsa tonga izy ireo ovony avy any a Dubai ho avy any Anosbe anao tantsoroka amin'le Eljabera moa le izy randria tena makeny amin'le Tanamasoandro asa moa ny any ameritsy atosika raha manambaovao hatramin'le ahatra any amin'ny firesan-jatony zany tetikasa zany zao nefa vita fa niresaky fampiasam-bola vahiny zany inge dia misy chiffre mazava hoe ohatra ina ny DE ny indice de développement amin'ny étranger zany ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany ngy zavatra tsy hoe zany tonontononona fotsiny fa ireny zany no ahafahana mahita hoe tsy mahasarika ny olona mpiasa vola eto Madagasikara dia mipetraka le fanontany kizary zany reny tonga reny dia zay aloha tsy te hiteny hoe pijirika satria ny pijirika no mahasahan'le hoe kiriska gagne rindria ty ao anaty fa tsy fotsiny n'izy zany hoe tena aloha zany hoe tena raha ohatra ka tena olona miasa ao anatina hoe sehatra hoe fampiasam-bola normaly satria ny olona gny rehefa manao miinjecté vola zany mba mieritreritra hoe manao projection ao anatin'ny 10 taona 20 taona fa tsy hoe ny androany dia rapitso dia zay zany le ametrahana za zao tena mba miandra rindriatina ao anatin'le tetikasa lehibe zany satria lehibe zany anagnana palais de congrès ny Tsimbazaza ary tsy mety vita le lapan'ny hoe ho atao Tsimbazaza ho atao hoe fanitarana ny lapan'ny anteny miram-pirenena avy hatramin'ny ny andron'ny président ny assemblée président impiry zany efa teo efa ikorosy hatramin'le fotodrafitrasa efa najoro Tsimbazaza tsy nety vita hatramin'ny farany no ny anton'iny aloha tsy dirantsika lalina no ny amin'iny anagnana palais de congrès anangana centre de conférence internationale tsy io zavatra roa vero sa zavatra ray ihany nisy an'le hôtely Pandaratsy miaka nanao an'izany samy fanjakana anangana le parc solaire flottant mitetika samy fanjakana fa izy nanao izy ny amatsy volan'izany satria raha ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia sahirana arabola profo zany ny tsy fahafahana nampiakatra kory ny karaha mampiasa mpanjakana marina fa charge fixe zany satria hitatra indray zany ny fandaniana raha misy fampiakarana karaha mampiasa mpanjakana fa nazanona zany maintsy mipetraka ny fanontaniana hoe hitovy amin'le soalala bisy ve zany hoa le izy hoe tena misy takalony any ambadibadika any zany igny tena mba iandrasana sombavombahoaka zao hoe mba hanara-maso akaiky ny fandehan'izany zavatra zany sao dia tsika mesahiranandro manalo leto nefany any ambadika any misy mahazo tombontsoa anatin'le izy dia hoe nareo koa zanga dia malahelo hoe manina raha atao eto Antananarivo zany some tsisy mahelo an'izany satria misy asa mba hiforona nge mandritra n'le some na ny mpanao transport na ny resaka hoe ny hôtesy na ny amin'ny fandraisana samihafa ny any amin'ny hôtely ny amin'ireo ataontsika hoe sakafo zany hoentina amin'izany mba misy mpamatsy zany tsy hoe hoanahoana indray ny vidikena ao anatin'ireny satria mila hena zao zany hena omby ve sa hena kisoa ve sa henana ondro ve sa henana inona ny vorona koa amanam-bola efa tsy maintsy manikajikajy an'izany zany zao le ny mainty mahazo any marché amin'ny fampiasakafoanana ao anatin'ireny zavatra mekena zany fa zany indray mandeha eo zany ao anatina zavatra ponctuel fa le zavatra haritra le resahana le asa maharitra ke zany nge le resahana le asa maharitra asa maharitra ho an'ny gasy dia ao anatin'le izy dia raisina aloha ny antso manaraka aloha raha tompoko manahoana ianao tany menamboly tany morama fanitandalana tamin'ny mbola hoe amezana enina hektara ho an'ny tanora zay vonina anao an'io fampilen'io tany amparty morama asa miisa eninjato olona angambany sarikika dia raha hoe fa tsy mena le morisianina ihany moa zany dia satria mbola tsy mitsangana eo ohatrana maninona ny tsy natao rehefa mezana an'le tanina
dia efa tokony misy fanaraha-mafy inona no tena ampiasanareo ireo tany teto fa nindandalana miko nefa raha ny fitena nitiako dia nanafatra an'le ondry avy any asa hoe tsy filazany normandy ireny nandeha roplanina mihitsy a de jereko fa tsy tatrony izy nefa samy tany etirabe amina tapo tsy tana ny ombo na ny mpiandry na menan'le ombo na tsy tatrony dia ahoana moa zany hoe farafaratsy tokony mba defina ataon'ny fanjakana zany zavatra zany hoe mahazo mijery nareo fa retsy misy misy anazy retsy mandeha tsara zao fampialarana le ny akabe ahitan'olona fanasa am'izao dia olona tsy mana-pahaizana zany dia tsy mahita asa mihitsy tsy mahita zavatra mihitsy le fanjakana anomezana asa andreo olona tsy mana-pahaizan'ireo nefa andreo tokony ho afaka ny asa ireo satria misy olona matanjaka be reo afaka manao pensionnaire zany vita zany dia raha misy olona asa mitsangana afaka misehatra amin'izany ny fampivelarana hoe fanaovana formation an'ireny olona rehefa koa zavatra azo atao amin'ny alalan'ny tetika asa zay tsy maintsy miverena menandreo mpanjara reo fa le mpanjara ke zao tsy maty hoe tsy resy fampianaina dia zay efaran'le firenena amin'izany zay fa ie be lehibe ny zavatra resany tadidy tsara mihitsy satria tena fitokanana foto-dravitra asa atao analavoron'ny tasiny resahana an'iny hoe hoavy ny omby arivo isa dia nisy an'le tonga tokoa volana septambra volana septambra l izy rindriatena atao analavoron'ny tasy nisy fitokanana tsena sy ohatran'izany fanatsarana trampokon'olona dia nisy an'le fampanantananaovan'ireo hoe lalana pavé amin'ireo toerana fitsangatsanganana zany hoe îlot de la Vierge makany amin'ny chute de la Lily makany amin'ny Geyser ao analavory tasy zao moa zany misimba tsikelikely le lalana mandeha amin'ireny vokatra hoe malemy loatra ny tany a nefa ny fikojakojana ihany koa atonony be mba tsy lazana fa hoe satria ny vola miditra amin'ireny tokony mba ahafahana mikojakoja amin'ireny mba misy cantonnier zany manao travaux de cantonnage mba satria be dehibe rehefa milotsaka ny orana da misy éboulement dia ko foan'ny rano le pavé dia manao danseur an'ny arabe ndray ao anatin'le izy tsetratsetsa tsy aratra fotsiny zany la zany tsisy mesure d'accompagnement le izy fa zavatra hitaitaitra fotsiny eo hoe sy ny ohatra zao hoe nandeha roplanina le omby tonga teto nisy fiantsenana le izy mihitsy nanaovana riry atina tonga dia niaraka tamin'ny motara dia lasa tany atsirabe nisy escorte be mihitsy nitolan'le izy dia zay zany le izy zay zany le hitanao misy mesure d'accompagnement tsy mifanaraka tamin'le zavatra natao dia tsika koa zany tsy mazava tsika tsy mazava hoe toekarentsika ty toekarena inona le ho atao marina itsika ve hifototra hiverina mihitsy amin'le fambolena sy ny fiompiana any amin'le primaire zany sa no inona amin'ny secteurna service ve ny tena ho ataotsika ty hoe amelona ny toekarentsika sa amin'ny lafiny ahoany tena manahirana be minona moa zany efa io raha mahita io ny zavatra mitranga ohatrany hoe malaza tsy nanana le izy ny resana le izy zany dia ohatra ny vitsy anisa ihany no mitavana tsy mba ao misehatra ara-dalàna fa ohatra ny vitsy anisa no afaka mitavana le izy fa ny ohatra fotsiny nge mandavan-taona dia tsy mitsahatra tompoko ny fitranahana renakibiny tany eto amina petite mine fotsiny resana za tsy miresaka grande mine petite mine le hoe tena misy majinika mitrandraka ny akodaodany anelagnelan reny loasany manao volamanivana volamena io resaka fitrandrahana volamena io tsy isy andro anokiraina nisy covid na tsisy covid dia ny toto eo foana fa ny fanontaniana mipetraka hoe makaiza le izy tsisy comptabilisation mazava misy ny rafitra toy ny anor banque centrale manina ny olona tsy makany zao ndray resahana hoe atsangana eto Antananarivo ny orinasa mpanadiosy mpandrendrika volamena dia miara zany tsikako ataona moa zany fa zay zany le programme ao anatin'le satria ao anatin'le tetikasa fa ela ihany na inona zany ndre tena ao anatin'le izy fa mandeha mibetsaka ohatrany tena hafahafa vely izy raisina aloha ty andro faraparanty fa ohatrany tady olantsika le fotoana nefa ny olona te hiresaka miaraba tompoko aloha miverena mamaika ianao raha ohatra mbola vonona dia raisina ianao raha ohatra mbola tratra le fotoana fa fotoana to efa ambivitra be ao anatin'le izy satria tsy misy afa tsy maintsy tsika no vaolana ao anatin'izany rehetrarehetra fa raha iandry ny afy eo tsy ohatra nefa tsisy raha fotsy be verilona ve dia andrisekatona ve dia ataon'ny olona milahatra eo foana anao isan'andro ary tsy vita zao ranao mbola mitsangana le milahatra fa tena hampanahy be mihitsy aoriana andady mihitsy no milahatra ntaloha am'le izy ianao mila maharitra kely ianao miaraba tompoko allo manahoana verina kely io
efa teo ihany fa aloha tonga dia tronko aminareo mitsodrasy amin'ny TVG ny Top Radio ny andro-lanitra sy ny tserony tanany arosaka aminareo tsirairay avy dia manaraka izany a le oeraoera be zany le fitondra satria tsy mampiasa le CCI vato dia anao vaovao izy satria ohatran'le hoe hitanao le lapan'ny tanàna hoe ery zareo nanangana anazy izy no misitraka an'io tsy niverina aminazy zay zavatra zay mara atao ambanimbany kely le radio raha mety aloha zafady indrindra ilana tsy indrindra dia teo oeraoera izy sotra tokoko enao no namarina ny antsontsika tamin'ny andro any dia apetraka mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray tsika miverina eto rehefa tonga zany alatsinainy efa manomboka miverina tsekoly daholo ny mpianatra dia efa manaraka zay koa ny fiainana amin'ny resaka hoe fifamoivozana maro samihafa dia ho hitantsika sy atrehetsika amin'ny fitiavana sy ampitsikinao daholo zany rehetrarehetra zany e marara ny fiara farany herinandro ho lavitry ny herisetra lavitry ny setrasetra ho lavitry ny sorisory fa dia manonona fiadalina araka le nataonao teo e makasitraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray eny to